Tsy nanolotra olona tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny hery vaovaon'i Madagasikara ary manana ny ambarany indrindra ny HVM manoloana ny fivoahan'ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka izay. Apetraky ny HVM fa zava-dehibe ny fivoahan'ny valim-pifidianana solombavam-bahoaka izay natao ny 20 Desambra lasa teo. Valim-pifidianana solombavam-bahoaka no hitondra ny fanendrena Prime Ministra araka ny fanazavana. Valibe zay fa ny natolotra filoham-pirenena dia lany filoham-pirenena dia eo izy moa zany araky ny lampanorenana dia teny foana moa ny filoham-pirenena zany hoe miandry ny valiny ofisialy androany avoakan'ny CES mba hijereny zany amindreo zay parlementaire lanindreo ny groupe de parti na parti majoritaire ny fomba ny fanendrena ny Prime Ministre dia miandry n'izay étape zay ngamitsika valy fizarana eo zany tsy maintsy akeny rehetra zay koa dia manaiky ary miarahaba sahabo koa ny rehetrarehetra koa fa nakavahoaka tsika solombavam-bahoaka voa fidiaram-pinana. Raha ny lalam-panorenana vaovao miara-miasa akaiky ny fahefana-panatanteraka tarihan'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ahoana ny fijery ny HVM an'izay tsy misy solo-tenan'izy ireo anatin'ny intermenam-pirenena. Zay aloha ny fipetrany filoham-pirenena dia ireo solombavam-bahoaka ireo solombavam-bahoaka maro manoana ny politika politika ny toanana mety filoham-pirenena zay ngambany ary ny akamaroany koa ngambany efa manaiky ny politika zay entiny président vaovaotsika ary akamaroany député reny nanoana azy koa ny azadintsika zay sady nanao propagande tena izy da manao propagande tena azy koa. Arak'izany dia manana fahatokisana ny HVM fa tsy tokony hisy ny olana amin'ny fiara-miasa eo amin'ny rafitra fampanatanteraka sy ny antenimieram-pirenena.